Vahoaka maro eto Antsiranana no mbola tsy mahafantatra ny fisian'ny festikety Madagasikara ao be de Sakalava. Na dia efa ngian'ny fadimy aza no atao amin'ny taonga ny ambiroapolo sy roa arivo ity. Maro zeny mbola olo tsy mahay, surtout atsika gasy ponina Diego eto. C'est Vianeva 2 semaines avant ny festival, fa nanetsika tanàna Diego, nanetsika tanàna Ramena, ko commencé amare zany atsika abe Sakalava, anetsika tanàna be Sakalava ihany koa. Tena tanjo zany de hoe atsika jiaby tanora, mpandraharaha, tokona ndraiky mpanjakana amin'ny faritsy rehetra, miaraka manentana, miaraka mihetsiky, mivaloriser raha manjary misy amintsika faritsy Viana. Misy activité maromaro natao ka Diego. Tombony lehibe ho an'ny setrin'ny fizahantany aty amin'ny faritra Diana ity hetsika karakarainy Madakety Bro ity raha ny fagnazavagna nataon'ny talim-paritry ny fizahantany sy ny asan-tagnana Diana Andriamatoa Elizera Lima Matondra. Ity festikety ity dia hetsika lehibe manintogna olo maro indrindra fa ireo vahiny avy any ivelany raha ny fagnazavana. Fanabana résultat et fahitana résultat azovi fahatelo azovi fahatatra azovi fahatelo azovi fahatsota azovi faharoa izany voalohany efa misy fandaminana kelikely zay tsy maintsy atao dia miamby mialatsika mandrapaviana ireo manandrentsika anaboaka résultat ohatsika jiaby nandray anjara tsara fatsahivy tsara fatsahivina atsika jiaby ireny tsarainy tamitsika mandritrany fitozavatsika ireny fruit essentiel izay tsaranatsika voalohany déguisement zany anisan'ny tsaranatsika faharoa nombre na ny effectifsika nandray anjara ary ny fahatelo farany ambiance mananapaka ambiancesika atsika ny akatety amin'ny départ tamin'ny 9h30 jusqu'à ny podeto miantso ny vahoaka rehetra eto Antsiranana sy ato amin'ny faritra Diana ny talim-paritry ny poniny sy ny firaisankina Dr Bejoma Rosny mba ho tonga hijery ity hetsika lehibe karakaraina ao amin'ny distrikany Antsiranana faharoa ity. Eto za magnetka koa atsika jiaby vahoakany Diego i festikety spécial ho an'ny Ramena sy be de Sakalava fa atsika jiaby afaka mandeha agny mamare zegny be de Sakalava dimanche clôture à Ramena ary mbola misy finale concours lac ke izy blanco zay magnetka atsika jiaby fa maro zay soma hitatsika agny ke angatagna ho avy ary eto za mbola magnamia to koa ireo festikety fa mbala agnano fiara-miasa agnano zay bebe koa zay vitany ato boka amin'ny direction régionale ny population sotatsika jiaby. Ny zoma fa 10 aogositra ny ambiroapolo sy roa arivo no anokafana amin'ny fomba ofisialy ny festikety Madagasikara andian'ny fahadimy ao be de Sakalava izay maharitra 3 andro.